Amina jamani chau miumana iana Amina jamani chau miumana iana Amina jamani chau miumana iana Amina jamani chau Chucha tena mababunifu Nitenina manabalizani tena fitia banyana Tabakulai funa chucha tena mababunifu Nitenina manabalizani tena
falomerabantsika tsirairay avy indray tratran'izao taonao vaovao zao arabaina manokana ny ankizy amin'izao fotoana zao a arabaina atsika tsirairay avy niarovan'andriamanitra tamin'ny taona 124 iny tsy nataony maty tsy nataony narary tsy nataony tratry ny lozan-dranomasina na lozam-pifamoivoizana fa narovany anjelin'ny tompontsika dia tafahoany eto indray anomboka ny tantara kely ho anareo arakizy tantara kely izay hoentiko hanao tsoahantsika lesona amin'ity taona vaovao ity kanefa alohan'izany rehetra izany a dia iara hivavakintsika andriamanitra rainay eo misaotra anao izay efa mbola narovanao tamin'ny taona lasiny menao indray izao taona vaovao izao mangataka aminao izay tompo anomezanao anay fananamasina ary mitenena aminay fa menao anao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany amen tantara kely anankiray no entiko eto amintsika ankehitriny dia tantaran'ilay diakona anankiray izay tena nafanafony indrindra tao amin'ny fiangonana io diakona io rakizy a dia nandritra ny taona maro dia diakona foana ny asany tao am-piangonana diakona foana tamin'ity faraparan'ny taona ity zany a anomboka indray ny fifidianana dia ozy izy tamin'ny filohan'ny voameram-panendry hoe mba hangataka mba tsy atao diakona tsony ny asako mba afindrahoany amin'ny asa hafa fa dia mandritra izay fotoana rehetrarehetra zay dia diakona foana dia eny ozy izy ny filohan'ilay voameram-panendry zany a fa ho hitantsika eo andriamanitra no manao fifidianana fa tsy tsika ka dia izay ataon'andriamanitra amintsika eo eny ozy izy ilay diakona lasa izy tonga ny sabata manaraka dia ilaza n'lay rarano sy mpandraraha rehetra ny tao am-piangonana dia nitsaitsaika ty voameram-panendry anankiray ny teny taminazy hoe ngadiakonao ny asanao indray mandritra ny taona manaraka dia filohan'ny diakona taitra be ngadiakona hoe efa nangataka ozy izy hoe mba tsy atao diakona mihitsy amin'ny taona manaraka iny nefa dia zao indray dia mbola fidinareo indray atao filohan'ny diakona eny misaotra anareo mifidy fa za mino fa andriamanitra mividy anao io ka manomboka an'izao dia anao ny asako mafy mihitsy noho n'le teo aloha ataoko tsara ny asako satria izay indray zany tian'andriamanitra ataoko tonga ara-sabata manaraka tonga dia ngadiakona ny voalohany indrindra filohan'ny diakona ny tonga voalohany indrindra tao am-piangonana tena namboamboatra ny zavatra rehetra tao am-piangonana izy ary efa vita daholo ny anina rehetra tao am-piangonana dia mipetraka tery amin'ny farany erina izy teo akaiky varavarana mipetraka filohan'ny diakona nampandroso olona izy zay tonga mandroso tompoko zay tonga efa anomboka ny toroteny mbola misy olona ihany mandroso tompoko hiditra ny toroteny pastera mbola miteny ihany izy hoe mandroso tompoko mbola misy olona tonga ihany dia efa tena anomboka mihitsy mitsangana pastera toroteny endry mbola misy olona tonga ihany eo ambaravarana taitra filohan'ny diakona hoe iza ty olona ty olona fahafa be tsy mahazo miditra ianao hatramin'izay ny olona nampidiriny daholo hoe mandroso tompoko tamin'ity ndray mandeha ty tsy mahazo miditra ianao fa nahoana tsy ampidirinao izy le olona teo ambaravarana tsy mahazo miditra ianao za hiditra ka ianao tsy mahazo miditra tsy hitanao zanak'andriamanitra daholo inge reo aloha reo reo tafiditra ato am-piangonana reto zanak'andriamanitra daholo tsy mahazo miditra ao ianao inona ny ataonao ao azafady ngadiakona zao no teneniko anao misy tsy zanak'andriamanitra reo fa misy zanako reo izy rakizy le olona teo ambaravarana izy satana ny teo ambaravarana tsy nety nampidiriny ngadiakona izy ozy izy le diakona hoe aza dalainao ny olona atao am-piangonana fa mihainy toroteny ane ireo zanak'andriamanitra ireo hihainy ny tenin'andriamanitra ireo dia ozy izy satana hoe azafady atoroko zavatra ianao jerenao rehetra ikizy aloha rehetra
fampikitikitika ny ataony fampitorotoroka ny ataony fampitsikikikiny meme ny ataony daholo reo izy miasa ta ana daholo reo jereo ndre reto zazavavy kely reto zazavavy explorateur reto eny fampitapita sary eny ny zavatra ataony jereo fa iny sary anakiraha iny ny ampiseviny amin'ny namany de avy daholo ny ankizy vavy rehetrarehetra mijeriny ty sary nahitany folopointy ty sary nahitany tany abory tany mazenga tamy vakansa teo de mijery sary ny ataony tsy isy mihain'ny toroteny paster reo daholo reo izy ngasa tany jereny le diakona tokoa zany ny ataon'le zazavavy explorateur atoroko zavatra fandray anao izy le satana tamin'ny ingadiakina jereo retsy tovitovolahy retsy enonao nresany miresaka mitabadaba fotsiny ataoreo enonareo tsy fantatry langa fa lasa mifindrany amin'ny Real de Madrid Mbappé anahoana zao ny PSG resaka baolina fotsiny ny ataony eo tsy miaina zay toroteny paster izy daholo reo ozy ingasa tany manaraka zany jerenao retsy olon-dehibe reo manindreo ozy izy ingadiakony jerenao hoe olona efa lehibe nareo olona efa matotra e mbola ataonao inona rereo de ozy izy ingasa tany jereo fa manamboamboatra lamba ny ramatoa rehetra manamboamboatra ny akanjo ny lehilahy lehibe rehetrarehetra maka toerana tsara izy jereo am'izay fa anaiky fotsiny ndreo matory daholo ny ataon'ireo daholo reo izy satana ndray ozy izy le diakiny jereny tokoa le olon-dehibe fa matory fotsiny ny ataony ao am-piangonana fa tsy mihaino zay toroteny paster akory andraisantsika lesona zany tantara zany ndraiky izy enontsika daholo ny zavatra nyteneny ngasa tana teo satana de miezaka vakitsika ao amin'ny petera voalohany toko 5:9 maonona tena miambeny fa ny devolo fahavalonareo mandehideha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany vakitsika tamin'ny amin'ny anaran'i Jesosy ny teny averiky ndray mandeha maonona tena miambena fa ny devolo fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany de toizatsika kely ny teny ndraiky izy ny 9 de ny tapany voalohany ihany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo zay mibaiko ny tompo ho amintsika mba tsy ho azon'le devolo ratsy fa tadiavinao anazy daholo ntsika ao am-piangonanao de rehefa manao zavatra de manao zavatra amin'ny fo zay voalaza ao amin'ny Kolosiana toko 3 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kolosiana toko 3 ny 7:20 ary na inona ataonareo de ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona ny zavatra rehetra ataontsika de tokony ataontsika amin'ny fo eritreretintsika ho an'Andriamanitra foana zavatra ataontsika ary ny andraikitra zay omeny ny tompo atsika de atao eritreretintsika ho an'ny tompo de aza vela hiditra satana de zany lesona zany ho raisitsika poraka izy tsy ho adalodalain'ny satana atsika rehefa any am-piangonana tsy ho avelany tabatabana ifampikiritsika fampakiritsika na anao zavatra hafa fa hifantoka tsara rehefa ao am-piangonana mihaino tsara ny toroteny Andriamanitra ny hitantsika rehetra hiaro atsika ny fakapana maro samihafa rehetra ary hitoetra tsara iorina amin'ny finoana araka ny tenin'Andriamanitra zavaka tsika tompoko Andriamanitra misaotra no ny teny rehetra zay mihaino anay ahaizanay mandray ny lesona de mba hitoetra tsara ny finoana izay rehetra ary anao zavatra ny fo ho anao irery ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy mangatana hivavaka amen Zava mandalo, sera mayani,
fa io mbola matoro ihany efa midimy eny zoandro zao Yanao matsy ilaza mazava je fauri naza misy tatany tsy hoelane faifarany zany yanako nilaza fa ho avitray anomanatany tsy misy tobika atraizany fetra amin'ny fandeferana no loha hevitra hodiny antsika amin'ity takariva ity. Mino fa manana ny hevitra ao ianao. Mira zao ny atao kaikoko eto, manana hevitra izy. Amiko manokana dia tena misy fetra ny fandeferana satria raha mandeha hevitra foana dia lasa raraotony olona. Ia mafisako an'izay teny mira zay dia tena misy fetrany tokoa ny fandeferana satria raha ohatra ka hoe ratsy ako kosa vela izy fetraikany ratsy amiko kosa ve dia mbola andeha hevitra ihany. Marina mihitsy izay teny Ezra zay, ny fifaliana. Amiko manokana indray dia misy fetra ny fandeferana fa sanatria tsy hoe fitiavan-tena no tsy andeferana fa rehefa tsy mampanota ny fandeferana dia izay no fetrany. Mipikevitra amin'ny fifaliana ihany koa satria fandeferana ilaina n'aiza n'aiza. Ny ohatra omeny mira? Ny ohatra omeko izao fa amin'ny resaka fandeferana hoe za zany miasany aman'olona ohatra dia omeny asa be karama kely ianao miasa foana dia ahoana? Anohanako an'izay ohatra mira zay dia ohatra iray koa hoe manao fotoana ohatra zao tsika sy ianao amin'ny valony fotoana izany efa mbola mondry anao ny entretien-ko tara ianao dia noho ianao ve zany no hanimba no avoko iray manontolo. Tena marina mihitsy izany ny fifaliana say toky. Le tamin'ilay ohatry miraty aloha zany zao ohatra dia hoe nomena asa be anao nefa ny karama kely izay aloha izany le izy ilaina ve ny fandeferana ao anatin'izay sa tsy ilaina. Raha izay aloha ianao ve lohany dia manota ve aloha ianao amin'ilay miasa be sa mety hoe manasoa ny hafa ianao alohany amin'ilay miasa be
nefa ny ianao afaka mahazo ny anjaranao ihany koa zay zany hoe afaka mahazo karama ianao sady afaka mety manasony ny hafa aloha zao anatin'izay miasa be zay tsy hoe miasa be moa zany fa raha asa be loatra kosa ve moa ve de hoe ina no ataonao eo fa tsy maintsy zay le hoe lasa mampanota ny tenanao indray ianao am'izay raha ohatra ka hoe ataonao diso mihoatra be loatra le asa de am'izay le fetra ny fandeferana fa raha ohatra kosa ve ka hoe mbola vitanao le asa nefa ianao sady afaka manasony hafa de tsy aleo ve mandefitra raha zay manokana indray a ianao ve miasa be ianao kely karama mahazo karama ianao fa kely mahazo tombony zany ianao fa kely nefa ny tsy arakaraka le asa ataonao ny karama azonao de ahoana zany izy raha tena manana hevitra izy tena alefa ianao anonaka zay ianao mety arary amin'io mety izy fetraikany amin'ny vatanao le fiasanao mafy de ahoana zay eny e fifaliana teo efa nyteny manasoa ny hafa ianao amin'ny asa ataonao ninonina ataonao ny a tsaro fa misy so vitanao amin'ny hafa foana any fa araka ny teneny teo rehefa mbola tsy mampanotanao a de ataovy ianao manasoa ny hafa io koa ny hoe fitahina mirosaka ao anao ihany io de misy manao soa ny hafa ianao vegna ianao lasa araraotsony olona vina tamin'ny voalohany teo araraotsony olona ianao rehefa hoe manasoa ny hafa foana ianao araraotsony olona ianao avy eo zany hoe aisa zany am'zany le hoe zoma olona zany ianareo am'izay ya ka eny e ikenao hoe lasa manararoatra fa efa nararoatan'iny ve tsy vadika iny ty soa anao fitahina mirosaka ao anao vany amin'Andriamanitra fanararaotana izy zany hoe vadika soa fa ianao nge am'izany mety ho faty avy eo e ka zay ianao le mandanjalanja anao hoe ty tsy mampanota ty mampanota le mampanota tenentsika eto mantsy zao hoe ty lasa mahareraka anao azo miraly izy zay le izy zay hoe raha ohatra kosa ve ka efa tena mitarika anao amina hoe aretina le asa be ataonao de zay le ty hoe fetran'le fandeferana zay hoe lasa mampanota anao le asa be anao a de eo le hoe le mandefitra farany ianao sao de manana ohatra am'le hoe misy ohatra mihitsy ataontsika hoe ny amin'ny hôpitaly tsika samy marary misy olona efa tonga efa lahatra toka tamin'ny 5 maraina misy olona nefa vany tonga tamin'ny 9 maratra be de tsy mandefitra ve le olona eo ataoko hoe folaka andefan'ny olona efa marary be efa mandehara be de ahoana samy marary zao ihany ko eny ka raha tsy andefitra anao mety ho faty le olona mandehara be io mety ho lahany eo ny raha ihandry samy marary kosa ne matoa milahatra ao fa tisy olona salama de lahatra any amin'ny dokotera fa samy marary izy matoa milahatra ao mandoa vola mandoa vola daholo matoa izy milahatra ao misy hoe le hoe marary maiky tsy mahafaty anao ane raha ohatra ka le olona naratra mafy efa marary maika no ampidirina mialohanao eo raha ohatra zany zay ka hoe zay ny aretina ne mafaty ny aretina mafaty fa tsy hoe tsy mafaty koriny a ny aretina milahatra eo izy marary mafaty ka ekenao hoe mafaty fa ataontsika hoe nenao le olona eo raha hoa folaka mbola tsy etrety hoe misy tapaka to de vakisidao misy atanatohatra zany le izy tsy misy atanatohatra fa iny izy kosa mba azo le ferina azonareo le izy tsy maintsy misy foana zay fa mahatonga makany tsabo tena daholo de andefitra zany fa hoe nisy olona any de ahoana ianao mety egravy eo ihany ny aretinao ahoana zany ohatra hoe ray be voka de ray tsy haiko mialaina tsy haiko de ahoana izy am'izay zany vonjena iza zany dokotera ray de iza ny andefitra de ahoana kosa hoe ray mialaina de ray bevoka raha zay no fipetrany fa Andriamanitra kosa ray fahasoavana ny ray raha olona mihinan'Andriamanitra kosa ianao a ka mbola tsapanao hoe mbola Andriamanitra mitatana amin'ny fiainanao tokony hananao fandefirana anao rehefa hitanao hoe le olona tonga nirinanao efa hitanao hoe mialaina izy miraza raha tokony mbola avitra izy a mananao fandefirana ianao efa fitahinao anao hoe raha manavitra olona ihany ianao am'izany ya misy hoe tolérance zany le izy ohatra akoatr'izay izy raha ohatra fa nohanako an'izay hevitra zay a eo amin'ny resaka fotoana ihany moa zany ny tena isehon'le izy ohatra indray zany hoe le teo ihany ny tena tiako amafisina zany hoe eo amin'le rendez-vous raha ohatra indray raha hoe
eo amin'ny amonjy entretien ihany. De misy zavatra alaiko any aminao, de misy zavatra alainao koa aty amiko, nefa za maika hamonjy zavatra. De mbola andefitra ve nefa za le mbô hanao entretien. ny alohan'le entretien zany ianao aka zavatra any aminazy. Ie. De Tsy maintsy hoe tsy andefitra amin'izay satria maika le ianao. ny important le entretien. Ia. Na hoe tena ilainy be alina ty, za koa mba manana ny ilaiko. Zay anie ianao ne rehefa misy ilainao aty tsy maintsy ho aty ihany ianao, rehefa misy ilaiko any aminao tsy maintsy ho any aminao ihany ka mba azahoan'ny mba ilaminan'ny fifandraisana alao fifandevirana napetraka. Azonareo le tiako tenena dia mbola mazava tsara. dia mbola andefitra ihany ve za amin'izany zavatra tenen'ny vola zany hoe no avy kosa aloha ny important no hainao hoe tsy andefitra tsy andefitra fa tanareo amonjy entretien ianao afaka milaza fotsiny ianao hoe amin'ny manaraka li zany ho alaiko fa misy zavatra maika kosa ty fa aza makaty tsony ianao za efa lasa. De amin'iny ianao ekeke misy fetra le fandeferana amin'iny fa ny amin'ny manaraka kosa mba tenenina le olona. Zay le fandeferana ataonao aminy fa tsy hoe to de tezitra ianao hoe za tsy resaka aminao tsony, za tsy mila zavatra fa aminao tsony, fa mitenenina moramora le olona amin'ny manaraka. eny e fa zay aloha zany hoe fahotana ho anao ny tsy firarahiana ny tenanao. Fifaliana. Eny le izy zany hoe ilaina ny fandeferana zany, ilaina zay fandeferana zay, fa tsy sanatria kosa aloha hoe fitiavanao ny tenanao hoe misy olona milahatra eo amin'ny dokotera de enao tsy anaiky mihitsy fa hoe za efa teto ny lahatra hatrany marainy andro ohatra de raha sanatria zany hoe fitiavan-tena no tsy andeferana. De zay zany le hevitra hoe raha ohatra ka mbola tsy manota ianao tsy manota akory ianao amin'le fandeferana ataonao de ilaina ny mandefitra eo amin'ny fiainana mba hampilamina ny fiarahamonina. Ilaina ele hoe raha ny fahotana ny tsy firarahiana ny tenanao. Ianao raha ohatra hoe miasa be ianao de tsy miraharaha ny tenanao ianao amin'izany fa miasa foana de manjary fahotana ho anao zany. Ia. Amaranantsika ny zao fandarana izao dia amitana farany toky amin'ny hevitra farany, izy raha koa hiteny farany zay hevitra farany de amaranantsika zay. Sika rehetra reo samy kristianina. Manaty baiboly de misy teny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Isika zany isika ekena hoe mila mitia ny tenantsika fa mila tiavintsika tahaka ny tenantsika koa nefa ny namantsika. Mena toko sy andinintsika ao amin'ny Titosy toko 7:1-2 akeo amin'ny Jesosy mampatsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana hanoa tsara ho vonona amin'ny asa tsara rehetra, tsy teny ratsy olona, tsy ho mpilahady fa ho mpandefitra maneho ny halemem-pana rehetra amin'ny olona rehetra. Ny zany izay ihany hoe fahotana amin'ny tenanao, fahotana no tsy firarahinao ny tenanao. Zay tsy miraharaha ny tenanao zany ianao de maninona manoty ianao zay. Farany tsika amin'ny kristiana de nianatra koa fa Jesosy ary niaritra mafy mba ahafahantsika mivelona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izay no azona tolotra tafatafa niaraka tamin'ireto tanora ny fiangonana feo amin'ny Adventista Manjakaray reto. Mino fa nisy lesona azo notsoahanao tamin'izay koa dia mametraka ny andrapitafa.
tina Yano tiana lana tiana pina Majo bejo faço avanço Yano no tutulu Yano jishai Sambajaku Manjakiza Fiadanaku Yano batulam Yano diam Hanurenana Yano fana pejana Yana uafia kanai Fia nana manjakizai Tunga vafangana pamuntisu Yano nuanjasaku Fanetu e famakale E tebi siture Hani vutena tafatambacha Tuntu lumasambacha Yano jirai Masambaraku Manjakiza Fiadanaku Yano batulam Yano diam Hanurenana Yano fana pejana Yano jijai Masambaraku Manjakizai Fiadanaku Yano batulam Yano deam Hanurenana Yano fana pejana Yano jijai Masambaraku Manjakizai Fiadanaku Yano batulam Yano deam Hanurenana Yano fana pejana Simba
be te iala nefa tsy afaka ianao vonona hanampy izy maneke ny asoavany andrandra feony Kristy no miantefa sy madona ampona hazilauzanao mirefa sao anjarine nina ambukumane kuchaunuana kananau talapitiava namanarina nitalau Jesusi timbula mandau hanilala marina feuni Kristi no miantefa si maduna wampuna hazilauzanau mirefa sao anjarine nina misy fetrany famindram-poa tolonindramony soandrina vao hitavianao ka alao ny lalana naturony iniarino bara izy tondra fivarina sy hitantana ny dia kara sendra faorina tsy mokibisanatry ofirininy tiavela iratanana olo kanawaingana nawela te tsy maintsy totiso kanawaingana nawela te tsy maintsy totiso faly miarahavatsika rehetra indray a tratra ity sabata hariva ity ny sampana fahasalamana indray no manoloana anareo ankehitriny ny tenako moa tsy iza fa ny docteur Rasoanefy Sarindra fantatry ny pesiny maro ny hoe docteur Sarindra mpitsabo zaza ny tena asako izany
mazava ho azy iresaka momba ny fahasalaman'ny ankizy zany isika eny iresaka kely momba ny reny ihany koa tsy adino izay fa na izany na tsy zany arany tsy ho diso anjara ny rehetra. Iresaka ny mahakasika ny antsoina hoe arivo andro voalohantsika. Tsy haiko hoe efa nisina eny mahakasika an'izany ve? Mety efa nisina eny hoe? Arivo andro voalohany. Ny manam-pahaizana anankiray antsoina hoe Gabriela Mistral tany amin'ny taona 1870 dia efa niresaka mahakasika ny amin'izany fahasalaman'ny ankizy izany. Hozy izy tamin'izay hoe ny zavatra rehetra mety ho ilayntsika hozy izy dia afaka miandry, fa ny ankizy kosa tsy afaka miandry. Ny taolany dia ankehitriny no miforona, ny rahany ny lio anaty rahany any dia ankehitriny no amboariny no mivoatra, ary ny retsim-pandrerehetra ao amin'ny vatany dia ankehitriny ihany koa no mivelatra. Amin'ireo ankizy ireo zany isika dia tsy afaka miteny mihitsy hoe aleo rapitso e, ary ny anarany ozy izy dia ankehitriny. Fantatritsika moa hoe ny volana Jona dia volan'ny ankizy, ary izay indrindra no iresahantsika ny fahasalaman'ny ankizy mandritra ity volana Jona ity. Ny Organisation mondiale de la santé dia namoaka izao takila taremarika izao tamin'ny 2012 taona 2012 fa ny raika 41 million raika amby efapolo tapitrisa ny olona maty isan-taona noho ny aretina tsy mifindra, ary ny mihoatra ny ray am-pahatelon'ireo olona maty ireo dia olona tanora avokoa manodidina 30 taona hatramin'ny 80 taona eo. Dia niasa saina ireo manam-pahaizana hoe ahoana no atao hisorohana izany, ampihenana izany tapahafatesana izany. Ilay arety mifindra resahana eto dia ny aretin'ny fo sy ny lalan-drà, ny homamiadana, ny diabeta ary ny aretin'ny tratra. Mety misy aretina hafa maro ihany koa. Ny zavatra fantatra dia ireo aretina mahafaty betsaka indrindra ireo dia aretina sorohana daholo, satria mety vokatry ny tsy fampiasam-batana, ny fanarana-po amin'ny alikaola, ny sakafo tsy araka ny tokony ho izy no fototra mahatonga ireo aretina ireo. Ka nahatonga indrindra ity vondrona anankiray ity ametraka paikady hiadiana amin'izany aretina sorohana izany. Dia nametraka n'ilay antsoina hoe arivo andro voalohany ny Organisation mondiale de la santé. Nanomboka tany amin'ny 2012 tany moa izy ity dia efa napetraka. Io arivo andro voalohany io dia tsy inona akory fa ny fotoana mandrakotra ny inona izy ity, ny fiforoana ny zaza ao an-kibo ka hatramin'izy iny zaza iny feno 2 taona. Inona moa no mahazava-dehibe ny resahana ity hoe arivo andro voalohany ity? Mizara telo lehibe io arivo andro io dia araka ny resantsika teo manomboka any amin'ny fiforonan'ilay zaza. Ny tapany voalohany izany io hatramin'ny mandritra ny voka 9 volana mandritra ny voka manome 790 andro izay. Dia avy eo rehefa teraka ilay zaza hatramin'ny fahery taona indray 530 andro izay, ary ny taona faharoa havelomany dia 530 andro ihany koa, manome an'izay totaliny hoe arivo andro voalohany ny fiainany zanak'olombelona izay.
inona ny mahazava-dehibe araka ny resahantsika teo. Ny mahazava-dehibe azy ity dia voampirofo ny fahazarana ara-pahasalamana apetraka natezaina amin'ny fotoana ny arivoandro voalohany io dia miantoka ny fahasalaman'ny olona anankiray rehefa ny orinany rehefa lehibe izy zany, ary manampy amin'ny fisorohana ireo aretina ny tany saintsika teo aloha teo ireo. Noho izany dia zava-dehibe ny mamboly fahazarana tsara mandritra io fotoana io. Tsy zava-baovao amintsika ny izany ataon'ny fiangonana adventista isika dia ampianarina sahady ny anana izany fahazarana ara-pahasalamana tsara izany. Fa ankehitriny izany mampianarina dia ny hoe tsy miandry fahaolon-dehibe rehefa lehibe izay vao mametraka izany fahazarana izany, fa dia ny mbola any am-boka voatorotoronina ny zaza anankiray dia efa apetraka izany fahazarana ara-pahasalamana izany. Hiresaka ny tapany voalohany ary tsika amin'ity androany ity. Zara efatra lehibe ny fandaharana momba izay arivoandro voalohany izay, fa ny tapany voalohany ihany no jerentsika androany dia ny aloha sy ny mandritra ny voka. Izany hoe dia mbola tsy ao an-kibo akory ilay zaza ary mandritra n'izy ao an-kibo no horesahantsika androany. Misy torohevitra enina na zavatra enina tokony hapetraka mandritra izany vanim-potoana sarobidy izany. Ny voalohany dia ny fitandrona ny sakafo ny ray sy ny reny. Matetika moa dia ny reny foana ny voaresaka, fa nefa ny ray koa dia tafiditra ao anatin'ity zavatra ity. Manam-pahaizana dia milaza fa raha mpimamolava ny ray ny zaza anankiray dia tafiditra tafapaka any amin'ilay zaza ho ateraka izay fahazarana mamolava izay. Ka voakasika koa zany ny ray anatin'ny fitandrona ny fahasalamana. Tokony tsy hanao ambanin-javatra an'ity fitandrona ny sakafo mandritra ny voka ity. Tsy hoe mandritra ny voka ihany, fa rehefa manana eritreritra ny mpivady anankiray, ny anam-pivady iray ny hoe hiteraka, dia eo dia efa manomboka mametraka fahazarana mahasalama. Tsy miandro hoe efa mipetraka iny. Matetika moa tsika tsy dia mikalkula loatra ny hoe roviana ny apetraka izy io, fa petrapetraka fahatany eo ilay izy. Fa ny tena tokony atao zany dia rehefa manana eritreritra fa hiteraka dia efa mikarakara ny fahazarana ara-pahasalamana na ny ray na ny reny. Ny antony lehibe anankiray koa hoe hitandrona ity sakafo ny ray sy reny ity alohan'ny hiteraka dia nolazain'ireo manam-pahaizana fa mandritra ny voka ny zaza anankiray dia efa mianatra ireo hanitry ny, efa mahalala sahady ireo hanitry ny sakafo izay ho an'ny reniny, ary iny no miantoka ny fahaizana misakafo rehefa any aoriana any. Donc averina hatrany mitandro ny sakafo hohaniny ny ray sy ny reny, tsy eny mbola mieritreritra fa hiteraka ny mpivady anankiray. Faharoa, mila manana sakafo ampy vitamine B9, fantatritsika amin'ny antsoina hoe acide folique. Ity acide folique ity dia antoka iray lehibe hiforonan'ny atidohan'ny zaza anankiray sy ny ireo retsim-pandre any anaty vatana, miparitaka eraky ny vatana any. Ka raha ohatra zany hoe tsy ampy an'ity vitamine B9 ity ny vehivavy bevoka anankiray dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny sain'ilay zaza eo am-piforonana
izany tsy fahampiana B9 izany. Misy malformation ateraka izy io moa tsy ho tanisaintsika eto izay fa ny tena tiana ho ampitaina dia ny hoe aoka hitandro isika reny isika ray ny mba ho ampy an'ity vitamine B9 ity ny sakafo hohanina. Araka ny asehony sary eto dia ireo ny karazan-javatra ahitantsika izany vitamine B9 izany. Tsy inona izany fa ny zava-maitso izay miloko maitsomaitso rehetra, ny anana, ny salady, ny concombre, ny poivron, ny brocoli dia anisany misy an'izany vitamine B9 izany. Ary ny sakafo ny voankazo izay miloko mena ihany koa dia betsaka izany. Eto amintsika moa fraise ny be dia be, misy ihany koa fotoanany matetika hoe mahita voaroy azo tsika dia ararotina izany amin'ireny fotoana ireny mabetsaka azy ireny ny mihinana azy isan'andro. Ny tsara homarihana dia averina ihany hoe tsy mandritra ny voka akory vao tsara hihinana an'ireo sakafo ireo, fa rehefa eo am-pieritrretana fa anatoritory zaza anankiray isika dia efa tokony mihinana sakafo betsaka vitamine B9. Fahatelo mazava ho azy fa mila fadina ireo zavatra rehetra mety manaitaitra ny zava-mahadomelina, ny sigara, ny toaka, ny fanafody mety miteraka fiankinan-doha isan-karazany ireny dia mila alavirana ho an'ny vehivavy be voka. Araka ny resahako teo tsy ho an'ilay vehivavy mitondra voka ihany fa na ho an'ny rainy koa arany dia tokony hanana izay fahazarana izay. Fa ny tsara ho tsindriana ihany koa dia tsy ireo ihany fa ny tontolo iainana mandritra izany fotoana hitondrana voka izany dia tokony tontolo milamina, lavitry ny raritsaina, lavitry ny alahelo, lavitry ny adi-tsaina mandritra izany fotoana izany. Ary tokony ho rivotra madio no iainan'ny vehivavy be voka anankiray. Fahaefatra dia ny fitandrona ny lanja tsy tombo be loatra na iovaova be loatra. Fantatritsika fa mandritra izany voka izany dia mahazo lanja ny vehivavy be voka. Izany hoe alohan'ny hitondrana voka izany dia efa mila mitandro ihany koa mba tsy ho efa be lanja ianao satria tsy maintsy mbola hitombo izany mandritra ny voka. Ary rehefa be voka ianao dia mila mitandro tsy hitombohana izany be loatra. Zavatra hitan'ny manam-pahaizana dia hoe ny zaza anankiray ateraky ny olona be lanja, izany hoe obèse hozy ny fahalalantsika azy, dia manana risika ho lasa obèse ihany koa rehefa lehibe iny zaza iny. Indrindra moa fa raha izy mivady no samy obèse dia mitombo avo roa eny izany risika mety obèse an'ilay zaza izany. Donc na ho an'ny dada na ho an'ny neny manamboatra lanja ihany koa izany alohan'ny hanamboatra zazakely. Izay dia rehefa mitondra voka dia fadina re ny mieritreritra hoe sakafo an'olon-droa olona roa ny velomina dia mihinana be dia be tsy manisy fetra na tsy manisy fepetra ho amin'izany sakafo izany. Ny zavatra tokony atao nefany dia ilay kalitao an-tsakafo no hatsaraina mandritra izany voka izany. Mihinana sakafo ara-pahasalamana, sakafo voalanjalanja no tokony atao mandritra izany voka izany. Tsy adino ny mampirisika amin'ny fampiasam-batana. Tsy hoe koa be voka ianao dia tsy afaka ny hanetsika ny vatanao.
fa mandritra izany voka izany indrindra no ilana anao fampiasam-batana. Tsy voatery hoe anao fampiasam-batana mafy be akory, fa na dia dia tongotra aza dia efa ampy entinao mikojakoja izany lanjanao izany, mitandro izany lanjanao izany. Fahadimy dia tokony hisoroka ny tsy fahampiana zavatra maromaro isika, ny fer, ny oméga 3, ny vitamine D ary ny iode. Tsy ho resahantsika be dia be eto ny hoe aiza avy ny azahoanan'izy ireo, fa ny zavatra sura aloha dia ny légume, ny voamaina dia anisany betsaka fer, ny betsaka oméga 3 dia menaka avy amin'ny zava-maniry toy ny huile de colza, huile d'olive, huile de lin, fa ny épinard ihany koa dia anisany betsaka azy ary ny hazan-dranomasina anisany betsaka oméga 3. Ny vitamine D kosa dia mety hitantsika avy amina ronono sy ny produits laitiers, hitantsika ihany koa any amin'ny atody, mbola hitantsika any amin'ny olatra sy any amin'ny hazan-drano isan-karazany ihany koa. Ary tsy zoviana amintsika ny iode moa, tsika eto a Madagasikara moa dia efa nampidiriny fanjakana mihitsy hoe anatin'ny sira hoantsika isan'andro dia efa misy iode mba hisorohana izay tsy fahampiana iode izay. Fa misy zava-maniry ihany koa toy ny épinard, ny zava-maitso, ny voamaina miverina foana misy izany iode izany. Raha atao bango tokana dia hoe tokony hihinana sakafo miovaova isika, tokony hihinana sakafo be légume sy sakafo betsaka voankazo, satria ireo no misy ny singa izay ilain'ny vehivavy be voka anankiray na miomana ao amin'izany voka izany. Ka amporisihana ary isika hihinana ara-pahasalamana, analavitra izay tsy mahasoa rehetra, fa hihinana sakafo be voankazo, be légume, betsaka zavatra maitso. Dia mirary soa ho antsika rehetra hitombo fahasalamana, indrindra ho an'ireo ray aman-dreny izay maniry sahady hanana izany sombinaina izany, na isika izay efa manana dia mba hikolokolo ireny menaka ny antsika ireny. Raha io impiry ao no efa nandalo ady sarotra, ny fianao teo anilako foana fa tsy mba nandao ay, ny tananao izay mahery no indro ny azonay, ianao no tokiko anao ay. Mbola hoatreako dia mahatoky aho fa hoe ho fony anao, Andriamanitra tompo no sady panefa finony anao, Jesosy eo tsisy tarainako afa-tsy anao, indro ny fiainako hazuni wanao.
dizandrina sy mba manana nisy ianteherana fa ianao ihany no hitantarana zay zava manso ety vavaka ihany no indro ifandraisako aminao ianao no heriko anao ao kaniho avy zay mbola hoatrehako de mahatoky ao fa hoe mofony anao andriamanitra tompono sady panefa finony anao jesosy io tsisy tarainako afatsy anao kaniho avy zay mbola hoatrehako de mahatoky ao fa hoe mofony anao andriamanitra tompono sady panefa finony anao jesosy io tsisy tarainako afatsy anao indro ny fiainako hazony hoanao de raina mandrakariva Andriamanitra satria mbola nomeny fotoana isika ahafahantsika manohy ny dinidinika amin'ny resaka fanabeazana amin'izao sabata takariva izao ary miarabanao amin'ny fomba manokana manaraka izany resadresaka mikasika ny fanabeazana izany ny lohahevitra izay efa nentintsika ary mbola voizitsika mandrakandroany de le hoe fanabeazana amin'ny hatsaram-panahy na hevitra lohahevitra anankiray tsika tamin'ny heriny zanadohahevitra izay nitondra ny lohateny hoe miteny tsy misy erisetra napetrakantsika mbavaka zany mba ho ampiaritsika tsirairay avy amin'ny mampanabe atsika ray aman-drainy izay nofidian'Andriamanitra mokana anabe androany de ho toizatsika ny lohahevitra ny famelabelarana ary ny lohateny ny zanadohahevitra atsika androany de manao hoe fahalemem-panahy ifampitondrana zao ny voalaza ny mpanoratra Kristy anankiray mikasika an'izay hoe fahalemem-panahy ifampitondrana izay ny fahalemem-panahy ozy izy ifampitondrana sy ny fandeferana no ahatonga ny tokantrano paradisa ary isarika ny anjely masina eo amin'ny faritry ny fianakaviana mahafinaritra zany hoe ny misy fahalemem-panahy de indro ny anjely ary ny tokantranontsika ho tonga paradisa izay ifamoivoizan'ireo anjely mahafinaritra zany ary mbola toizany hoe ny toetra ozy izy tsy mahalemy fanahy kosa menimenina sy tezitra de manidy ny varavarana tsy hidiran'i Jesosy ao amin'ny fonenantsika zay ny mampalahelo de sanatria ve ny akistinako ny sanatria ve ny fimenomenonako ny tsy halemem-panahy tsy fahalemem-panahiko amin'ireo zanako no tsy hidiran'i Jesosy ao atokantranoko androantsika de andeha andray fanapahan-kevitra hoe io fahalemem-panahy io de ifampitondrana ary anisan'ny anankiray lakile anankiray izay mamono varavarantsika hidiran'i Jesosy ao amin'ny tokantranontsika ary ahatonga ny tokantranontsika ho paradisa mifototra amin'reto zavatra telo reto ny fanabeazana amin'ny hatsaram-panahy voalohany ny fanajana ny fahaiza miainy ny faharoa ary ny fanekenao hipetraka amin'ny toerana misy ny zanatsika ny fahatelo averiko indray mandeha ny fanajana ny fahaiza miaina fihaiza miaino zafady ary ny fanekena
hipetraka eo amin'ny toerana misy ny zanatsika. Raha ohatra zany ka zay le hoe fahalemem-panahy ifampitondrana mba atonga ny ny fifampitondrana ao tokantrano ifandrindra de ilaina ny manana tsara-panahy. De ireo zavatra telo ireo no fototry ny fanabeazana amin'ny aran'ny tsara-panahy. Ary rehefa miteny ny ankohonantsika de aoka isika ray aman-dreny tsy maika ny amaly izany. Ilaina ny miaino ary tena mila faharetana sy fandeferantsika fileferana amin'izay fiainontsika ny zanakitsika izay satria ny amin'ny alalantsika fahaiza miainontsika no ahafahantsika manampy ireo zanatsika ahafantatra ny zavatra ilainy, ny zavatra tadiaviny sy takiny amintsika. Ary miaraka amin'izany de ahatsapa ihany koa ny zanakitsika hoe omeny dada sy neny tombam-bidy ato an-tokantrano. Ka manapa-kevitra, ndao tsika handray fanapahan-kevitra ray aman-dreny malala. Tsy angatakandro mihitsy fa zava-dehibe ny ahaizantsika ao amin'ny tokantranontsika io mifanaja ary mifampitondra mba ahatonga ny tokantranontsika araka ny voalaza tery ambony hoe ho paradisa izay hitoerany famezivezen'ny anjely, ary mba hahatonga ny tokantranontsika koa tsy hidy fa hivoa hidiran'ny Jesosy ary honenan'i Jesosy. Mahafinaritra ny teny zany koa te-hametraka fanontaniana aminao amin'ity androany ity hoe move tsy tokony ahay miaino isika rehefa misy olona miteny amintsika, iza le miteny amintsika? Ny zanakitsika. Ary mba ho fifampitondrana ao an-tokantrano de ilaitsika miaino azy ireo. Ary ilaitsika ny fanekena ny ametrahantsika azy eo amin'ny toerana misy azy. Fa zay le fanajana. Ary io fifanajana io zany no fifampitondrana zay mampitoetra ny anjely, mampitoetra ny Kristy ao an-tokantranontsika. Engany ary maniry raha maniry ny ray aman-dreny tsirairay avy de mba hametraka izany ho lohalarana eo amin'ny fitezana, eo amin'ny fanabeazantsika ireo zanantsika ireo, de mba hametraka mandrakariva ny fahatsara-panahy ifampitondrana, de ny fifanajana, ny fahaiza miaino ary ny fanekentsika ny toerana misy ireo zanantsika ireo. De hitantsika menakavy any Andriamanitra, hitantsika ray aman-dreny amin'ny fomba manokana ary ny fanahy masina hitoetra amintsika mba hananantsika zany fahendrena izany ahafahantsika manabe ireo taranakitsika izay tsy eto an-tany ihany no beazitsika fa ho beazitsika hoentitsika any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. De ho tanteraka amintsika tsirairay avy izany ny teny izay no tenenin'ny Baiboly, tenenin'ny ten'Andriamanitra hoe raha ho avy tsy elandreo ny lanitra Kristy indreto zahay sy ny zaza izay efa nomenao ho anay. De raha ho avy tsy oely Jesosy tonga ny amin'raha ho any lanitra tsy hisy ho latsaka an-dalantsika satria ny tokantranontsika de efa paradisa tetỳ an-tany ary ho paradisa any amin'ny lanitra vaovao.
tsoko tsy avelako izy ho foana ho zay mety farahandroko manama finona finoko anao zay finoko anao zay hiezakao ny anamay ny finoko anao ziray ny finoko anao ziray kanao mozana fa izao de zanakao fa izao de zanakao hiezakao ny anamay ny finoko anao ziray ny finoko anao ziray kanao mozana mafy fa izao de zanakao fa izao de zanakao eny ary amin'izao fotoana izao dia andray fampaherezana avy amin'Andriamanitra tsika amin'ity fotoana ity. Voalohany indrindra dia misororitsika manokana Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny famindram-pony mbola ahafahantsika mifampahery amin'ny alalan'izany teniny zany. Tenin'Andriamanitra moa dia maharitra mandrakizay ary ny zavatra rehetra voazia voasoratra ao dia asoa sy asa antsara antsika tsirairay avy. Misy tantara zay anisan'ny mahaliana sy manaitra indrindra ary afantarantsika ny sekren'Andriamanitra ny voalaza ato amin'ny tenin'Andriamanitra ka hojerevantsika ao anatin'izany ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko faha 17. Raha vao miresaka ny tantaran'ny Mpanjaka voalohany toko faha 17 tsika dia efa tadiditsika sahady ny tantaran'ny Elia dia anisan'ny zaza zay nitazaina ary nahafantatra tsara ny zavatra nisy tamin'izany fanjakan'Israely tamin'ny andron'ny Ahaba zany tamin'ny fanompoana any Asera. Ka eto itsika dia hijery manokana ny sekre ny Eli sy Andriamanitra ary ahafantarantsika ihany koa ny toe-javatra nisy tamin'izany fotoana izany. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka voalohany toko faha 17. Ary Eli Tisbita dia ny ran'Andriamanitra. Rehefa ny ran'Andriamanitra izy ho any amin'ny Ahaba, rehefa tonga tao amin'ny Ahaba izy dia zao ny afatra nindesiny tamin'ny Ahaba.
aoko fantatra ao izy izy no ny avy amin'Andriamanitra Jehova ny Israely dia izao hitsahatra tsy hisy ranonorana sy anto eto amin'ny tany ity, eto amin'ity tany ity. Tezitra Iahaba tamin'izany fotoana izany ry havana, ary rehefa tezitra izy amin'ny mampitondra fanjakana azy dia namoaka izy dity, zany hoe namoaka lalàna aninona ampisambotra any Eli satria Eli dia nahatonga losa ary navoaka izany mandadary izany. Rehefa navoaka ny mandadary dia tonga tamin'ny Eli indray ny teny Jehova. Andeny ovakitsika ao amin'ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny teny Jehova tonga taminy nanao hoe 7 miala eto ianao ka miantsinanahy. Inona moa dikan'le hoe miantsinanahy? Mandeha miantsinanana izany. Ny secret indrindra ry havana amin'Andriamanitra dia izao: ny manaraka ny baikon'Andriamanitra tsy misy fepetra. Ny fanarahana ny baikon'Andriamanitra tsy misy fepetra ry havana dia ahita-pombiazana. Ary rehefa nandeha Eli dia naniraka vorona anankiray izy, goaika. Fantatsika tsara ngamba ny goaika. Manambara izany goaika zany ao amin'ny tonokiran'i Solomona toko 112, toko 5 azafady, ny 112, manambara amintsika ny kolera an'izany goaika zany. Fa hitatsika tsara mihitsy fa vorona lehibehibe kely ny vantotra koa izy io. Io no nitendren'Andriamanitra hitondra ny aniny Eli. Mofo kely dia hena kely. Ary rehefa naharitra izay fotoana izay, satria rehefa naharitra andro elaela dia ritra ny renirano-kerita, dia naniraka indray Andriamanitra any Eli ho an'ny Zarefata. Andeha ho an'ny Zarefata izy ary ahita vehivavy anankiray mpitondra tena. Ny mpitondra tena ao amin'ny dikateny Hebreo dia tsy hoe vehivavy tsy manambady fotsiny, fa vehivavy mativaty. Ary izany vehivavy mativaty zany dia io no ny rahan'i Jehova aninona amelona sy anome sakafo any Eli indray. Nahoana moa Andriamanitra le voalaza ao amin'ny Agay toko 2:5 hoe ay ny volafotsy, ay ny volamena, tsy nanome olona manan-karena izy hamelona ny Eli, fa vorona olona mpitondra tena, zany hoe olona manano tena izany, zany ny ran'Andriamanitra. Ary raha mijeritsika manomboka eo amin'ny 5 sy ny manaraka dia izao, rehefa niona tamin'ity vehivavy ity Eli dia mofo kely, koba kely, rano amin'ny kopy kely, zay no nomena any Eli ivelomany. Zao nefa ry havana, ny zavatra mahafinaritra amin'ity tantara ity dia zao: na ny vorona aza dia tonga dia tsy nisy atakandro, fa nanaraka tsisy atakandro ny fepetra zay nataon'Andriamanitra. Ity vehivavy mpitondra tena ity, ity manano tena ity, na dia tsy nanana izany hoe tahiry izany aza, satria mosary tamin'izany fotoana izany. Fa voalaza ao amin'ny 9 misy dia hoe koba hieran'ny tanana kely ny sisa ao anatin'ny barika. Fa nytenenin'ny Eli foana izy, anaovy izany aho, endaso zany, ary ndeso ilay rano hieran'ny kopy kely, hosotriko. No tanterahan'ity vehivavy ity zany, na dia ny tena aza le vehivavy hoe raha mihinana an'io izay mianaka, satria io sakafo ao aminay dia maty izahay rehefa avy eo. Fa no tanterahan'ity vehivavy ity ihany zany baiko tsy misy fepetra izany. Ry havana, tiako ny ampaherentsika amin'ity fotoana ity, fa zao no voalaza ny teny, ary ty teny ity mihitsy no tena tiako mba hatongavantsika zanak'Andriamanitra mba anana izany fandraisana fepetra miaraka amin'Andriamanitra izany. Zao no voalaza amin'ny 4:40. Fa izao no lazainy Jehova Andriamanitra ny Israely: tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika,
ary tsy horitra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-piavian'ny andro hahatongavan'i Jehova ranonorana amin'ny tany. Ry havana malala, tsy ritra, tsy lany. Ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao dia manaraka ny baikon'Andriamanitra tsy misy fepetra, tsy misy adivarotra, tsy misy fialan-tsiny. Fa rehefa manao izany tsika dia ho tahiana isika, ho arovana isika, ary tsy ho ritra mihitsy ny fitahian'Andriamanitra ho atokantrano tsika tsirairay avy ao. Koa mampahery antsika zary havana amin'ity fotoana ity. Engany raha misy tenin'Andriamanitra, misy baikon'Andriamanitra tonga ao aminao amin'izao fotoana izao, aoka tsika mba tahaka ny anao any Eli, niainga niaraka tamin'izay izy. Aoka tsika mba hanatanteraka tahaka an'ity nataon'ny vehivavy mpitondra tena ity, tonga dia nitanterahany araka izay baikony Eli izy, satria Jehova no momba azy. Andriamanitra ny fiadanana hitantsika tsirairay avy, ka izany tenin'Andriamanitra fohifohy izany dia mba ampahery antsika ary atonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra tokoa, mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Iary hitsangantsika hivavaka amarina izao fotoana izao. Vavaka antsika tompoko. Rainay izy any an-danitro, misaotra anao izahay, satria tianay tokoa ianao. Ka iny teny fohy izay norenesinay teo iny, dia ingany Andriamanitro mba hitondra fitahiana ho an'ny tokantrano tsirairay avy izany. Ka raha misy baiko omenao, na ho an'ny ankizy, na ho an'ny ray aman-dreny, na ho an'ny iza na iza ao an-tokantranao, na eny an-dalana izy, maheno ny baikonao, dia ho tanterahany tsisy atakandro izany. Fiadananao ny eo amin'ny tokantrano tsirairay avy, tononona amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka, misaotra Tompo.